raha-pitsy afaka pitsy ihany koa ny olona mitaky an'io délestage io hoe oka zay kosa mba raisina ndraikitra reo fitondram-panjakana tokony afaka midina an-dalam-be de tokony afaka maneho hevitra ao Ambohijatovo za de mba anisany mihitsy am'izany hoe za koa de mba andeha hitolona rao Ambohijatovo hoe non au délestage fa mijaly ny olona ankehitriny zany tsy misy moyen mihitsy ahafahanao mampita am'le fitondram-panjakana hoe tsy faly ianao vahoaka am'le délestage any anaty Facebook ianao no mipesteko iza ny heno anao any iza namaky anao any any efa mila anopa mihitsy ny hoe de tena tsy rarany jirama tsisy ilaina azy de tena mampijaly le vahoaka tsisy ilaina an'ity fitondrany ty any ianao menimena de sasarety la masikoro mo sa vezy mo sa tandroy zany zareo reo a fa raha ohatra ny zareo any atsimo any a ny gasy rehetraretra irany Madagasikara de tsy anjakajaka'ny Andry Rajoelina sy Didy Jadony sy isan-karazany io Madagasikara fa zareo any atsimo tena hafa mihitsy samy joro a raisitsika fotsiny ohatra fotsiny amin'ity colonel Fanampera maintsy mandeha hoe tsy maintsy lasy io rehefa miaro anisa de zay le maro anisa zay ny andrasantsika hoe aiza ho aiza lay fandraisana andraikitra ataon'ny vahoaka malagasy manoloana ny zavatra misy ainany vahoaka malagasy am'izao fotoana izao tena mamaly ve ny alasahirana ho an'ny vahoaka efa mandeha ho reo antso reo mbola misy mahantany any atao anatin'ny tambajotran'ny serasirako ato mandeha reo antso ny teneniko reo tsy miova foany reo reo tsy miova itsony reo salama tompoko eny tompoko raha fesina le resadresaka anareo to de hoe tsy mahay manao politika amin'ny fotoana de ny tiako tenenina zany hoe tokony hampanaovana lahazadina tsotsotra de filoham-pirenena manaraka ohatrany hoe fafina ny dossier ohatra hoe ampanaovana soratra nono de ampanaovana fandrasantena ohatra hoe fongatra sy ny fongatra inona ny fototenin'ireo de anontaniana koa zay inona ny biby mampinono fantatra any anaty ranomasy zany hoe connaissance générale ohatra zay zany tokony ho atao makasitraka toko makasitraka anao asesitsika eo ihany Andrianarivo afatra zay tafiditra ao anatin'izay mihitsy mantsy le io le fampitezainy ho an'ny na ho an'ny mpitondry na ho an'ny hoentina de tsy maintsy misy foana zay hoe mifampitaizitsika efa misy antso tafiditra eny tompoko iza de vaiza tompoko Robert avy aty Andoran fotsy Ndorafany Robert avy any Andoran fotsy voalohany indrindra zany a zahay mbola tsy naneho hevitra mihitsy tamin'ity radio ty nanomboka zay telo amby efapolo taona lasa ny tena zao fa zao vao aneho hevitra ny antony zany a efa tafahoatra loatra ty zavatra ataon'ny fanjakana ty inona moa ny tiana tenenina ndray andro zany ny radio Rahavavy a nisy namatsika avy amin'ny atoko politika madika ny hevitra de tam'izay izy resaka digitalisation de radio Rahavavy anankiray koa nisy namatsika koa honorable taniko agnara fitendrengena sy olony aiko ny resaka délocalisation na conseil de ministre de ny resaka ny deuxième remadjiny sisa de ny resaka koa i olo hafa koa ny resaka koa député fetra tamina télé anankiray de ny resaka dimy volana teoriana fividianana izy izy fividianana be ny tanàna mbola tsisy ninona ny ARFM nanao fanambarana teny amin'ny tamin'ny page Facebook angataka amin'ny fametram-pialana ny mpitondra tsy antsony zao le resy ny adevy nefa firy taona ny tenenana tika 10 taona mahery ny tenen'ireo ngamo iny ny raha iny zareo fa ny adevitra manomboka androany de inona ny raisan-tsainan'ny malagasy rehetra fa indrindra ny mpanohatra ny raisan-tsaina dia loko anankiray mena tsy mijery tsony antoko politika na inona fa ny raisan-tsaina de ahoana ny dinatsika amin'io point stratégique anankiroa présumé sy Ambohijatovo zay aloha zao ny sujet fa ny andany andro mbola misy ny fanjakana efa tsy fotoana ny tsony zao de zay ny tokony ataotsika misy ranabavy anankiray zay ny resaka atao amin'ny deona fandeha bilasa ho izy hoe tsika ne mitady voly marina zany zavatra teneniny zany satria izay tsika ny mpanohatra de manao mouvement le saka iady amin'ny alika izy rora ve afaty alika zay ny anana saka tsy afaty na inona faneho-kevitra atao amin'ny télé sy ny radio sy ny Facebook tokoa
tsy vahaolana zany fa ny vahaolana ahoana ny atao, inona ny hevitra hidinana amin'io. De ity zany misy hevitra resana ty hevitra ty, inona ny hevitra resana? Ny hevitra resana mitaka amin'ny député aloha, ny député ny voalohany, ny député tsy miankina rehetra 70 mahery nareo ny ao. Tsy fantatra ny olonareo samy député tsy miankina iny tsy hidira fa afonofa anatiny sase dia aleveno anatiny lavaka impito mandevopolo any atsiny trano dia mitambara ho ray nareo loko iray, mitambarantsika ny androany dia ny hidinana an-dalambe amoanana an'ity fitondrana ty. Izay ny zavatra hitambarana zay. Ka noho izany raha tena tanindrazana marina ny député afoezo ny karaman'ireo ray volana atambaro. Zay zavatra ray voalohany satria tsy maintsy mitady vola no zatao ny fiainana fa tsisy rora ampiongana fanjakana zany teo tam'de atrany mitady vola foana. Ambony ny volany député tsy miankina rehetra ho fanavotana ny Madagasikara mamoeza karama ray volana nareo raha tena tanindrazana ray zay. Faharoa manaraka an'izay ny be ny tanàna tsy miankina rehetra na ino. Akasitrana fino ny faneho-kevitra mahakasika izay raha mbola misy any tafiditra efatra dia ampidirintsika avy hatrany mbola tsy misy nresaka izy mahakasika ny faneho-kevitra an-dalambe izy teo kianjan'ny 13 Mesy Ambohijatovo. Io moa zany zay hoe malalaka ny faneho-kevitra dia io ihany koa le fifampitezana ny faneho-kevitra dia tokony alalaka raha ny antonanisa mivoaka mantsy dia hoe miembotra ny demokrasia teto Madagasikara. Io ihany koa tafiditra ao anatin'izany hoe asa fahalalan'ny fanaovana gazety. Efa misy anso tafiditra ndao ary. Miaraba tompoko. Teo resaka ny rangahy teo iny. De rangahy teo ny resaka teo iny mazava misy ny azy iny. Ary fanampy no ataoko ty ary mbola misy koa teny message andika avy titulaire zay. Message José zao avy titulaire. De fanampin'izay manao antsoavo ireo mpanao politika rehetra ireo filohandohany manao antsoavo satria resaka arabola mantsy no tena zava-dehibe ao anatiny izay fanongana mpanjakana zay. Tevonareo ireo général rehetrarehetra reo am'izay tamby mandray de matanjaka ne antokony fanjakanao am'izao ka resena zany ny vahoaka tanosana zahay vahoaka fa tena ireo lehibe isan-tokadiny izay nangatako. Makasitraka anao tamin'ny faneho-kevitra tamin'izay loha hevitra izay raha misy antso afatra dia afaka ampidirina avy hatrany tsy tokony vonona ny radio dia tsy miheno radio dia afaka miditra avy hatrany ho antsika miditra dia engaviana amono radio zany dia tsy miheno fa miteny tsara dia miditra ao ary miaraba n'le tafiditra. Salama tompoko. Allô? Somary makalo toerana tsara aloha dia afaka mitena avy hatrany fa efa tafiditra ianao. Izay vao henoko ankatoro hevitra ty azafady. Tonga dia miteny hoe efa tafiditra ianao afaka mitondra ny faneho-kevitra avy hatrany. Tapaka ve? Tapaka. Ho antsika miditra avy hatrany toa dia afaka miresaka avy hatrany rehefa maheno dia andrasantsika ny antso manaraka fa misy antso ao. Ya mbola toy ny resaka teo fa tapaka moa izy teo tapaka no roa minitra dia toizako. Faharoa manaraka an'izay ny be ny tanàna tsy miankina rehetra ao mitambara ianareo manangona vola afoezy ny karamanareo ray volana raha tena tia tanindrazana marina nareo. Faharoa zay. Fahatelo manaraka an'izay ny mpanao politika rehetra ohatra hoe ny anatin'izay ny team, ny anatin'izay ny MMM, ny anatin'izay ny FIM, ny mouvement Gasikara, ny MTS sy ny sisa. Mitambara nareo manangona vola satria mitambarantsika dia ray dia ny fanavotana ny Madagasikara aloha tsy mijery politika tsy mijery fa loko anankiray. Dia ny fahadimy manaraka an'izay
ny fahadimy fa ny fahefatra manaraka an'izay a dia manao antso avy any diaspora rehetra manerana an'izao tontolo izao amin'ny 5 continent izay mahatsapa-tena fa revo i Madagasikara ary ho amidiny retolo amingady miaraka amintsika ato anatiny tinosity ka ho an'izay mahatsapa-tena ary isorana ny ranobavy faniroserinaivo mivola an'izay foana hoe itsika diaspora manangona vola re tokoa izay manokasa konty de fahadimy farany manaraka an'izay ny vahoaka rehetra tsy mandady arona na ny vahoaka madinika tantsaha io a na ny mpiasa-panjakana io izay efa mahatsiaro fapotika fareraka amin'ity fitondrana ty dia mivondrona manome izay foy na 500 na arivo fa rehefa mitambatra atsika dia nitambarantsika dia nianavitra Madagasikara tsy mijeriny ny zavatra atao amin'izay a dia zay le niteneniko zay hoe manokatra konto ny député manokatra ny maire manokatra ny diaspora manokatra ny vahoaka malagasy naiza misy anazy rehefa misy compte anankiray raisana dia mandray anjara anatiny ihany izy dia paikady ampiasaina rehefa manao an'izay inona ny paikady ampiasaina ny paikady ampiasaitsika dia paikady anankiroa inona izy anankiroa stratégie anankiroa ny anankiray stratégie afinapombo misy hevitra n'izay zavatra teneniko zay ny stratégie faharoa stratégie tapitra ny 2 minitra sa tapaka izy teo tapitra ny 2 minitra izantsika any tanàna antsika piaino zay miditra mba fitipitinina dia zay tena hoe votoatiny afaka mitondra ny fanio-kevitra soso-kevitra satria samy mandray anjara amin'ny fampandrosoana avokoa isika rehetra efa misy antsy ve hoe afatra allo afaka mitena avy hatrany fa efa tafiditra ianao afaka mitondra ny fanio-kevitra monsieur Tina va ty Andorran fotsy. Miarahaba nareo avy any Andorran fotsy any. Ny zavatra tiako tenena zany amin'ny torohevitra momba ny fampandrosoana Madagasikara ny eto sarote. Tsika mana école supérieure BDP eto amin'ny resaka teknôlôjia sy ny amin'ny resaka hoe fampandrosoana zany. Reny mpianatra amin'ireny ohatra resika amin'ny politique votovorona. Manao tetezana zany dia tsy ilana entreprise avy any ivelany fa reny mpianatra reny atao service national izy manao tetezana any ambanivohitra sy lalana sarotra. Aloha ny voaka ingénieur ny mpianatra anankiray tokony manana gros œuvre anankiray izy vita zay izy vao mivoaka amin'ny maha ingénieur anazy dikan'izany BDP zavatra azo atao zany fa ny finiavana no tsy misy hevitra tsotsotra angambany anazy fa azo tanterahana tsara nefa zany mampihena ny vola amin'ny fanjakana zany ary nefa mahavitana asa BDP amin'ny fanjakana ihany koa sotra betsaka tompoko. Makasitraka anao tamin'ny fanio-kevitra andrasantsika ny antso manaraka rehefa misy vonanao dia afaka miditra avy hatrany isika mitondra ny fanio-kevitra sy ny soso-kevitra ho fampandrosoana ny firenena. Eo ampiandrasana ny antsontsika hatrany dia Jean-Paul ihany ty anorin'le kamzoma zaho moa fa nilaza hoe ny ministra manao business hitanareo rahababy ny siklony mba mihainoa radio moa isika rehetra fa kofaka ny biro ary tapony raha ary koa ny ala tapony ekôly ary simba aleo ndray le trano vondrono ambanivohitra regny mba tsy kopaka toy zay de amboariny ingénieur reo satria business ministre raha io atao vatany de lafa kopaky mba misy budget koa anova-devis anao réhabilitation ny école anao réhabilitation zao satria intéressant fa la classe fianarana simba de regny atao réhabilitation fa io no mahagaga io mba tokony arenina fa ny avy eo farany mba angatahako lay fa tsika pitapitaim-bazaha mare fa lasa nitra raiky tsika mivalandevozana tokony fampianarana zanaka ro amafisitsika amin'ny teknôlôjia vaovao zao fa mahagaga nefa oditsinay portable abantsika fa hainan'izao nda tamin'ony nda mpamafalana tapaka tsy misy raha iatara tsy ho hay
zao. Somary ratsiratsy ny fifandraisana tamin'ilay namantsika teo alohan'ny hidirana dia tsara trantsika mba maka Alatiny fa matetika avy sady amarana anazy mbola zale nyteny teo ihany. Ny fahana moa zany amarana anazy dia zao. Efa ty fotoana fitakiana fampandrosoana ny fitondrana tony zao. Efa ty fotoana dia efa tapitra. Boya zao ny te sosikevitra ampandroso no efa ty amin'ny politika dia le resako teo hoe inona ny hevitra. Fifabe sosikevitra raha tena te politika marina ny olom-boafidy ny mpanao politika dia ny olom-pirenena rehetra dia andao hitambatra anangona vola, andao hitambatra hiaraka, hitady hevitra, hidirena amin'io fa mbola misy hevitra maro. Tsika efa manana generaly efa misy nandokitra ireny generaly. Ireny antsoa avy eto fa azo atao resaka anatin'ilay Facebook le izy fa ataovy pratika le izy fa théorie. Andao andehanao action fa le izy lafa mifampianandro tsika. Ity fanjakana ity ngefa amin'ny andro farahana fotsiny efa tsisy apokatsony fa tsika no tsy mahay manararaotra. Dia ireo ny tena tanjoarany fotsiny tanjoarany fotsiny efa tsy nahasahan'ny ninona olona tsony zandama fa ny be olona andoro-polentsiny. Naninona tsika tsy mahay miprofite an'izay opportunité zay. Ka ny anahy ny afatra farany dia mitambara itsika rehetra izay fa mahatsaro faleo amin'ny fianina tsy dia izay zavatra zay mitady action rehefa tsy mahavita ny mpanao politika andao olo-potra, andao tsika ry Kolo TV, andao ry Gaëtan, andao ry namana Marjona. Anomboka anazy fa ny président ny Traoré anie olona teraka tamin'ny 1988 nahavitana nandrovana fitondrana. Ka naninona tsika fa misy zavatra tsy ampy ao. Izay zavatra tsy ampy zay dia izay no atao. Ary io resaka communication Facebook io aiza moa tsika ny mpanohitra andeha hivory amin'ny toerana ary andiany amin'ny andy bypass publienao Facebook alefa amin'ny radio aiza moa tsy ny mpitandro filaminana ny tongany aloha fa rehefa hanao zavatra dia mamboara dia nimte dia stratégia afina koa fahatongavany Jesosy akasitrana fihinanao tamin'izay fanokevitra izay ampidiritsika avy hatrany rehefa misy ny antsotafiditra makasika izay fanaovana politika fampandrosoana miarabany mpanaraka amin'ny fandaharana madame Gisèle ihany tena ela zay za tsy ketao fandaharana zavatra miaraba to aty amin'ny faritra Ambatondrazaka eto vao tena afaka 2 semaines zay hoe vidim-bary io vary io ho atsika tatsa sarobidy amintsika io satria tsika tsy manana an'ilay fanjava raiky valonjato sy arivo amin'izao ny 1 kilo amin'ny vary kotra 700 kapoaka vary amin'izao fotoan'izao vao miakatra amin'ny makaliko nefa ny tsy fandrimpalemana manao ny taona olona gaona roapolo mandeha mandrava tota mijinja ny vary io eny Potineny dia mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany zay hoe mba alefaso ho any Ambatondrazaka reny sakamety ohatry tatamatavy reny fa mampalahelo be satria izay amin'izao dia manarama tapaka avy any aminy mbola afaka miteny ianao mbola sy tapaka mbola ve le namana avy any Ambatondrazaka teo lasa izy mbola ao afaka miteny avy hatrany avy aty Sola Rashid avao tompo eny tompoko mana ny fandrehany ao somary maka toerana kely tsara fa efa maheno dia afaka miteny avy hatrany ay dia resako tompoko tamin'ny fampelezakevitra filoam-pirenena teo hoe raha zao lany asiako teteza makeo Sola Rashid sisa atao bisy teo hatramizao fa laniny indroa izy mbola tsy hita zavatra nampanantenainy tsara be zany zay ny sisikevitra ko avy aty Sola Rashid veloma ianareo Kolo FM ela velona ianareo mahafinaritra ny fandaharana azy makasitraka ny tompoko amin'izay fanokevitra izay resaka tsy fahatateran'ny fampanantenana ilay fitarainany teo kasitrahana ianao tamin'izay fanokevitra izay eny tompoko allo ia ny hevitra kely
ny zavatra tena tsampy amintsika mianakavy zany zay mitalosy eto mifanehonkevitra anao lasy ianao raha isika indray Andrianarivo avatra zay tafiditra ao anatin'ny fanehonkevitra malalaka zay eo atsika misy mandondony zao mpandrosoa izy izany efa tafiditra arany ny 038 14 882 24 zay no raisitsika iza dia vaiza tompoko eny tompoko iza dia vaiza faritry mahatsiatra ambony tena mitopoko rangano vahoaka malagasy tena mampalahelo vahoaka malagasy fa inona marina ny ataon'ity fitondrano ty manenina rehefa tsy navita tokony miala raha fanehonkevitra zany tokony anangana tafika forsagila ohatrany cardor eny vahoaka malagasy dia ahongana teo serangava misaotra eny tompoko makasiraka tamin'ny fanehonkevitra andrasantsika ny antso manaraka 038 14 882 24 eny tompoko eto fanehonkevitra anao salama tompoko ary nena vasitosy any miarabantsika vantosy zara mba te hitona kely sainy vahoaka malagasy tena mahita zany hoe tamin'ny voalohany zany resika tena zava-tsanina be le resika jirama fa za mahita fa manampy be atsika le jirama am'le fatapahany herinaratra satria zao ohatrany anaky atao sopitaly zao ny maly ariva zao nisy ny fanodorona pomety eny an-dalana de le izy tsika rehefa hoe andeha ivorivory ohatr'izany de fa tonga ny polisy sy ny miaramila sy ny gendarme fa le am'le resaka fatapahany herinaratra mihitsy tonitsika no mietsika de ohatrany hoe jerevan zareo fotony de hoy zao hoe manampy atsika zareo fa raha io zany io ny profitetsika hoe io zavatra io no anomboatsika ny fitokonana makasitraka tokoka eny tompoko akasitrana ianao amin'ny fanehonkevitra arotsika avy hatrany rehefa misy antso tafiditra ao mbola tsy misy andrasantsika miandalana izay antso izay eny tompoko eny tompoko afaka mitena avy hatrany tapaka kely azafady izy teo ny tena azavaina zany de hoe le tolona ataotsika hoe ohatrany hoe jofarisika mihitsy hoe iza moa tsika le mitolona ary iza le tolomony zay no ampiasika ao anatin'ny ady saranga anke zao fireneny zao zareo e misy olombitsy vitsy mpanan-karena miray petapeta miaraka amin'ny voahiny eo zany le hoe saranga mpamotra sy mpametsifetsy fa isika vahoaka ao kosa zay verina hoe dimboalopolo isan-jato ilay saranga voapotra zany saranga sahirana zany nampahantaina izany zany tokony apetraka tsara le izy hoe isika de mitolona ho an'izay saranga sahirana rehetrarehetra satria tolona ny ady saranga le zava-misy eto Madagasikara lasa fao be foana zany le talao atsika sy antsika fa tsy mamaritra tsara hoe misy ady saranga eto ary aloha fa misy ny ataotsika hoe fahavalo vahoaka ary misy ny ataotsika hoe mambotry vahoaka zay zavatra tokony apetraka aloha de raha fiarahamonina inona ntisika ho ajo satria zao firenena hitatsika zao ka tamin'ny sosantana ka ty de misy raha fiarahamonina zay mpamoritsy eto olombitsy daholo ny tompo fahefana ny volana ny fahefana hitatana firenena zany sy ny sisa zany zay mahatonga tena na apetao tsara aloha le tolona atao izy tsika le tolona arovatsika ny firenetika takakitika ilay fahefana satria aty amintsika no angalana fahefana nefa nalaina keriny teto amintsika de aloha fantaritsika tsara fa ilaitsika makan'io itsika ilay saranga maro anisa voapotra zany mila manana ny fahefana amin'izao fotoana zao ka na inona fahefana tsy azo moramora zay nitakitsika ny firaisan-kina zany hoe mila firaisan-kina ireo miaramila reo ane abako mangakanto e tsy de hoe olona tsy nahavita fiofanana reo fa tena nahavita eo ary manana ny ataotsika hoe fitiavan-tanindrazany reo fa saingy le mangamanga kanto no anisany tena ataotsika hoe akavanan-dalana ny famoretam-bahoaka amin'izay fotoana zao ka de zay no mahatonga atsika hoe mila miraha iny tsika atomainty avotany ty fireneny ty alaina ny fahefana amin'ny alalan'ny herim-bahoaka misaotra indrindra
Makasitraka anao anatin'izay fidirana mivantana izay dia sisitsika milamina eo ihany ny fidirana mivantana miarabanao. Toy an'le teo fa azafady amin'ny resaka dirama teo ihany satria zao mantsy tika zao rehefa misy taona mba miresaka zany amin'ny fiarahamonina zany ahoana rangatsika raha mba hetsika amin'izay raha mba ohatry zao tika fa tena zao efa tsy zaka satria ny olona rehetra nefa menimena daholo ny teny foana ny kamaroan'ny olona hoe ny fivelomana raha ty azo no hitadiavina androany ny zavatra efa lany tamin'ny herinandro no hitadiavina androany ka raha vao midana zany tsika dia ahoana ny toy an'ny zavatra rehetra dia raha tsy io zavatra ataony dirama io zany tena miatraika tanteraka hatrany amin'ny taolany malagasy mihitsy zay vao hita hoe andao revolte amin'izay zay mahatonga na hoe manampy be antsika le dirama. Makasitraka tompoko. Akasitrany ianao tamin'izay fidirana mivantana sy nitondra ny faneho-kevitra izay ampidiritsika ny antso raha efa nisy tafiditra ao ihany sy afatra. Resaka dirama moa ny faneho-kevitra miverimberina teo makasika ny hoe fahatapahan-jiro. Salama tompoko. Salama tompoko. Nizaka vadia tosy ihany. Eny tompoko. Misy moa zany tsy tiako na resaka hoe politika ty fa fitonona anarana za fa be ny tanàna dia président tokotany eto dia mihenoko le FM foana moa zany dia tsy zaka ny sainy mihitsy moa zany mandre le resaka le hoe za mandefako le FM dia hoe disaka hoe mambo misy zavatra ataoko amin'ny président dia kapoa volambo foana dia mampimebe zany le resaka hoe any. Makasitraka anao. Zavao tsara le tsokevitra manjary be dia be ny tsy mahazo inona zany resaka zany. Tsara tokony azavao tsara le trangany se hoe ohatrohatro zao tsara fa manao tsokevitra dia azony mpiny fa ohatrany hoe tapaka le izy dia tsy mazava tsara. Raha isika ny azo tafiditra manaraka. Eny tompoko. Tchao izy. Mbola tsy tafidy. Miarabanao. Izy dia vaiso. Eny tompoko. Eny tompoko. Ity tsy raha ho soa zao lamboigny avao tavandra izy andro radio zao tsy misy raha ho soa Madagasikara eto ny fanafodiny io miala avao izy avao ny fanafodiny ary io ny bodongero koa mamahazy bodongero ny ataondrozy io hoe raha hejin'olo fosefa atao tsy mety atao foana tena raha tseken'olo fosefa atao lafa bodongero koa mamahazy vo zay mivaha fa laha bodongero balia fivavaha raha mety mifanipaky raha rola avao gnatopola. Makasitraka anao. Raha isika hatrany zay tafiditra mivantana amin'ity maraina ity. Eny tompoko. Allo. Izy dia fezaka tompoko zany zao soatranareo amin'ny kolika velo mandefa zao mpandara zao dia mahafinaritra mihitsy. Dia zao le resaka hoe resaka dirama le amin'le hoe mpiasa hoe kima daholo ny mpiasa ao tsy marina zany tompoko tamin'ny androny dideratsiraka tompoko dia arema daholo ny mpiasa ny dirama tao ary disy mihitsy ny le député amin'ny presina fadiny sy ny governerina Tananarivo moa no tena izay zavatra fa disy mihitsy satria ratsiraka sy rajoelona nge raha ihany leo rajoelona nge zanaky ny arema ihany io fa zay mbola tsy fantatsy ny olona sasiny angamba tsy fantako fa zay zany efa mazava aminay mihitsy ny retaritra fa efa taela nefa namatarana zany zavatra zany zanaky ny arema ihany rajoelona fa motsy vasamody miady misy ihany efa ny tena ny tompoko la ratsiraka fa hoe raha mandroso Madagasikara dia ho azy ahy fa zay zany ny zava-misy tika tiady hevitra be amin'izay tony fa zay ny tena marina zany aresahako aminareo arema daholo ny mpiasa ny dirama.